concept vaovao nieritreretin'ny ministera fambolena sy fiompiana tao arinan'ireny conférence natao reny nataty amin'ny faritra atsimo zany nateny amin'ny CCI vato. Ny raha arak'izay anaran'izay dia banky izy zany aloha voalohany indrindra, zany hoe hitehirizana fa tsy vola ny tehirizina ao aminy fa sakafo. Dia rehefa tonga ny olana mety mitranga ny haitany sy ny zavatra maro samihafa dia ao anatin'io banky io zany no ezahana akana ny sakafo tsinjovana ireo tena marefo. Zany hoe ohatran'ny asa ohatran'ny banky izy fa sakafo ny tehirizinao dia sakafo koa no alainao. Na izany anaty zany ara nefa dia mila maleo tena ny banky, zany hoe amin'ny fotoana andavanandro dia afaka mividy ny vokatra avokarin'ny tantsaha izy indrindrandrindra ireo tombony ary afaka mivarotra ihany koa azahoany maka tombony amin'izany. Fa rehefa tonga kosa ny loza voajanahary na ny zavatra hafa dia ireo fanampiana izay verina fa ho azo dia avao amin'ny banky io no akana ny sakafo ho an'ny olona. Zany hoe tsy manome mivatana nyreo marefo izy fa ireo fanampiana no mividy an'ilay sakafo ao anatin'io banky io dia reny no manome ny reo tena marefo. Ohatra amin'izany zany hoe ny PAM, ny BNJRC, ireo mpiara-monina maro samihafa izay tia hanampy ny malagasy raha sanatry tonga ny vona voajanahary dia efa misy an'io banky-tsakafo io no ahafahana maka ny sakafo dia ao zany zareo no mividy. Zay zany ny fampiasana azy rehefa misy ny loza voajanahary. Fa na izany anaty zany koa dia tombony ho an'ny tantsaha ny banky-tsakafo satria ny sakafo ampidirinao zany dia ezahana ireo tantsaha any amin'ny toerana no mamatsy azy. Aty amin'ny faritra atsimo no tena ametrahana azy. Io zany dia ny ministera fambolena sy fiompiana sy ireo fandarana asa sy tetikasa miaraka aminy dia miezaka mampamboly mampamokatra ny tantsaha mihoatra ny efa vokariny andavanandro, indrindraindrindra rehefa tsara ny rotsakorany. Dia ireny sakafo ireny zany no ezahana tehirizina ao anatin'ny banky-tsakafo. Dia noho izany dia ny banky-tsakafo no mividy azy avy any amin'ny tantsaha dia sady mahazo fidiram-bola zany ny tantsaha no afaka mamena an'ilay banky ihany koa. Raha ny fandarana asa defi manokana zany zao no resahana dia ezahana ampidirina anaty banky-tsakafo ny tombony eo amin'ny vary satria ny ampahany aty atsimo dia afaka mamokatra vary, ny tombony eo amin'ny katsaka, ny tombony eo amin'ny mangahazo izay avadika garimo zany mba ahafahana mitahiry azy sy ny tombony hafa. Dia toy izay ihany koa nefany dia ny zava-dehibe fahatelo amin'ny banky-tsakafo dia izao: raha toka tsy ampy ny famokarana aty atsimo dia misy an'ireo faritra manodidina, ohatra amin'izany faritra Irombe, ny faritra Atsimo Andrefana, ny faritra Atsimo Atsinanana na ny Ambonimbony zany izay nahazahoana tombony betsaka dia afaka alefa sahady aty atsimo ihany koa zany ny tombony famokarana azo avy amin'izy ireny. Dia amin'izay zany mitazona dia hoe rehefa sanatry tonga ny loza dia tonga dia eo akaiky eo ny sakafo amonjena ireo tradoza sy tratrany marefo, fa tsy hiandry alavitra mbola any Antananarivo tsika nefany amin'ny fahatongavany loza dia mety ho tapaka ihany koa ny lalana, mety manano sarotra ny fitaterana azy aty atsimo dia mba efa eo akaiky eo zany ilay sakafo omenan'ny marefo. Zany hoe raha fitinina zany dia sady fidiram-bola ny tantsaha izy io satria avy any amin'ny tantsaha mividianana ny vola ny sakafo miditra ao no ahafahana ihany koa mamonjy ireo marefo rehefa tonga ny fahasairanana avy amin'ireo fanampiana amin'ireo mpiara-monina ary fahatelo dia fampisehoana ilay fifampitsinjovana eo amin'ny samy malagasy satria dia ny malagasy samy malagasy zany no
no mandray anjara mamatsy nireo marefo fa tsy isy tsony ny hoe sakafo avy any ivelany no afaratsika hoentina amonjena malagasy. Zay ny tena foto-kevitra anankitelo lehibe voizina amin'ny alalan'ity bankin-tsakafo ity. Ny tantsaha marefo moa zany dia mazava ho azy fa tsy maintsy misy ny komity aty atoerana iarahana mifaritra, iarahana amin'ny commune, ahafahana mijery iza ilay tena tantsaha marefo afaka hisitraka ireo sakafo ao amin'ny banky ireo. Dia tsy maintsy isy ny komity mpitatana ny banky, iarahan'ny ministera, iarahan'ny faritra sy iarahana amin'ny mpiara-miombon'antoka. Ny sehatra tsy miankina zany satria aza adiny fa gaditsika koa ny ampaleo tena ny banky dia fitantanana toy ny sehatra tsy miankina zany eo. Dia ireo zany amin'ny alalan'ny fangatahany tantsaha no mijery hoe iza zany no azo an'le izy miaraka amin'ny mpiara-miombon'antoka moa mazava ho azy ahafahana mamatsy ny tantsaha. Zay zany ny famoahana ny sakafo ao anatiny dia tsy maintsy misy ny fitsirihana miaraka amin'ny komity hoe iza le tena marefo ahafahana mizara ny sakafo. Ny bankin-tsakafo voalohany naperakitsika ao Biara dia satria ao Biara zany dia toerana anankiray ahafahana mamokatra sakafo betsaka aty amin'ny faritra atsimo, satria misy an'ireo tohi-drano ny Biara, misy ny ireo toerana famokarana masomboly ao Biara, ary dia ahafahana mamboly ireo voly karazany rehetrarehetra hita aty atsimo ao Biara, ao vary, ao katsaka, ao tsaramaso, ao mangazo, ao ny voanjo, afaka maniry ao daholo zany. Dia eo zany no heverina fa toerana eo anivony ahafahana moramora kokoa ny mitantana azy. Dia ankoatran'izay dia efa misy ihany koa ny vondron'ny tantsaha OPR zay mipetraka ao Biara, zay efa niasa, efa niara-niasa tamin'ny ministera fambolena tany fotoana efa elaela. Dia heverina fa ireo vondron'ny tantsaha ireo koa dia efa afaka hitantana zany bankin-tsakafo zany. Amin'izao fotoana izao dia efa misy vokatra voatahiry ao anatin'ny bankin-tsakafo. Tamin'ity taona ity nefany dia tsara ny rotsakorana, zany hoe raha ny vokatra azo hatramin'izao aloha zany dia ampy ny sakafo aty atsimo. Dia noho izany dia isaorana an'Andriamanitra fa mbola tsy ho ampiasaina hamatsiana ny mponina zany ny bankin-tsakafo amin'izao fotoana izao, fa atao ihany kosa hanolonana sahady araka ilay voalaza teo ny ireo vokatra zay tombony vokatra akoatra ny efa hoan'ny mponina andavanandro. Dia manomboka manangona zany tsika zao dia itsika moa tsy maminavina fa mifaniriana dia mba ho lavitra kokoa, zay vao izy zany fahasahiranana no loza-voajanahary zany fa dia rehefa sanatriavina tonga izay zany dia efa vonona ny bankin-tsakafo ao Biara io.